Toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Mijoroa o Estera, nitetika handripaka ny jiosy amana. Araka ny ao amin'ny Estera toko 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary io amana tamin'ny Ahasverosy mpanjaka. Misy firenena iray efa miely sy miaraka eny amin'ny firenena samihafa isa tokony eran'ny mpanjakanao, ary hafalalana noho ny firenena rehetra reny, sady tsy mba mankatony lalan'ny mpanjaka, ary tsy mendrika amin'ny mpanjaka ny amela azy ho eny. Efa nanaiky ny mpanjaka araka ny amin'ny Estera toko 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia nesorin'ny mpanjaka tamin'ny tanany ny peratra fanombohany ka nomeny any Amana, zanaky Amedota Agagita, fahavalon'ny Jiosy. Nijoro anefa Estera niaro ny firenena. Araka ny amin'ny Estera toko 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary indray ny mpanjaka tamin'ny Estera teo am-pisotro divay tamin'ny andro faharoa, inona no angatanao Estera, vadin'ny mpanjaka? Fa omenanao izany, ary inona ange no tadiavinao? Fa na dia hatramin'ny atsasaky ny fanjakana azy dia hotoviana izany. Dia nahantony Amana. Araka ny ao amin'ny Estera toko 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Amana no nahantony tamin'ilay hazo efa natsangany anatonana ny Mordekay. Dia vao izay vao nionona ny antezeran'ny mpanjaka. Sa io manolotra ny firenena ho an'i Kristy. Vavaka isika, raiso tanana tanteraka ny firenenay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko fiadanane.